Ilova dia tovovavy 20 taona. Mipetraka miaraka amin'ny dadany izy ary tsy manana reny intsony. Manana zandrilahy 15 taona izy. Tia mianatra Lova ary tena fialamboliny ny miaraka mandehandeha miaraka amin'ny namany. Nandritra ny valana aretina Covid-19 anefa dia tsy afaka nivoaka ny trano intsony Lova ary tena nanana sarotra taminy izany satria tena tia mifandray tamin'ny namany. Saingy ny fampiasana ny tambazotra sisa no afaka nanaovany an'izany. Tao indrindra no nahafantarany Lova ny setra. Tovolahy 20 taona mianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Ny fanerasera-teny foana Lova setra ary na dia mbola tsy nifankahita aza dia efa nanomboka nifankatia. Volana vitsivitsy tateo aoriana dia niverina nianatra Lova. Zary dada rehefa vita amin'ny fianarako dia hanao dokotera. Tsara zany anaka, mianara tsara fa fianarana Lova tsara indrindra. Misaotra dada. Niverina nahita an'ireo namany. Isetra koa toraka izany. Nanapa-kevitra ny eo amin'izay isetra sy Lova ary ny fanofotoana. Tonga dia nifankahazo be ary raiki-pity izy roa. Satria nitombo ny fitiavan'izy roa dia lasa nifankahita matetika. Tsy dia nianatra firy intsony Lova. Nifanao fotoana trano izy ireo hanehoany porofom-pitiavany. Indray andro narary Lova. Nanatona dokotera izy noho izany. Satria lasa tsy tia sakafo, toa vizaka foana izany. Ary hita fa mitondra voaka izy. Niantso haingana ny setra i Lova ary nanazava ny zavatra niseho. Teritra setra ary tsy nety namaly azy intsony. Niasa saina mafy Lova. Nandroso ny fotoana ary tsy maintsy resaka amin'ny ray aman-dreniny. Teritra mafy ny dadany Lova ary laza taminy fa tsy handray andraikitra velively amin'ny zaza ao an-kibony. Sao very Lova ny ataonao? Nefa za manampianatra anao tamin'ny lalana tsara ihany. Ranomasony any Lova. Tsy misy antorahana. Isetra tsy hita intsony izay nalehany. Ndry simba no avoko. Tonga ny fotoana hiterahany Lova ary teraka soma tsara izy. Sahirana tanteraka Lova tamin'ity zanany satria sady tsy hainy mitaiza, tsy hainy mikarakara azy. Iza ireny ampianatra na hikarakara an'ity zazy ity Lasa Lova nakany amin'ny renibeny fa nandroasiny. Lasa ihany koa nakany amin'ny havanafa fa tsy nisy nandray. Inona ireny ataoko amin'ity zazy ity Hitantsika teo ny tantaran'ny Lova. Trangara-piarahamonina hitantsika eny izy iny ary mety miseho amin'ny endriny maro. Voaka tsy niriana ny mahatonga ny Lova very hevitra. Tsy nanan'olona ny anteherana ary simba koa no aviny izay noheveriny hamiratra. Maro anefa ny zavatra afaka atao mba tsy tonga amin'izany voaka tsy nireny izany. Ry zatovo, ry tanora namako, aza mbola maika nirosa amin'ny firaisana ranofo aloha loatra. Sahy manao tsia. Ijoroa amin'ny hevitrao. Vidio ihany koa ireo namana iarahana. Makato ro hevitra ireny tovom-pahasalamana. Miarova tena mivoka tsia ireny.